tontolo politika indray kosa manamafy ny mahazava-dehibe ny fampihavanam-pirenena ny docteur Joseph Randriamiarso nisy ihany koa ny fiaonany tamin'ireo avaram-pianarana atao amin'ny tanàna ny Fianaratsoa izay nanaovany tatitra fohifohy. Ny fiaonam-be momba ny fampihavanam-pirenena izay ho toto-saina ny 5 Jolay eny amin'ny Carleton Anosy dia anisan'ny dingana lehibe ho Andriamatoa Joseph Randriamiarso. Nosirita amin'ny famaro ny dingana efa vita amin'ny firosoana ny fampihavanam-pirenena ary veriny fa manana andraikitra ny fanomezan'izany ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Everiko fa fotoana tokoa izao anaovana dingana vaovao hanasarana ny zavatra fa misy. Ampasaivina fa ny vahoaka malagasy dia fa nanao ezaka goavana be ary nisy dingana fa vitany amin'ny fifidianana izay natao teo ka nahavihany izao fitondrana izao. Ireo ray aman-drenitsika koa dia fa nisy ezaka goavana be nataony nahatongavana amin'ireny fanarahana izay niafara tamin'ny feuille de route ireny izay nitondra aty amin'ny fifidianana. Ny dingana manaraka zany ary tokony ataon'ny fahefana amin'izao fotoana izao dia ny manamafy an'ireny dingan'ireny satria sika hatramin'izao aloha dia mbola milona tanteraka ao anatin'ny krizy ka raha tiana ny tena ialana amin'izao krizy izao tiana ny hanamafisany sy hanasarana ny dingana efa vita dia veriko fa diditsy andraikity ny premier ministre, ny président de la république sy ny gouvernement ray manontolo ny manohy ny dingana efa vita teo ka manome dikany tokoa reny antso nataon'ny président de la république hoe fivelarana sy fanomezan-tanana reny. Zay no veriko zava-dehibe ary adiditsy andraikity ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Ka io zany misy le ezaka ataon'ny ny olona sary-piaro fihavanam-pirenena izay atao atoato. Ny herinandro lasa teo dia nanatanteraka fihaonana ny manam-pahaizana avy amin'ny Fianaratsoa ary mitondra ny tatitry ny fivoriana amin'ny docteur Joseph Randriamiarso. Nasapa masy ny ro cadre ny Fianaratsoa ro tatoato fa ohatra ny misy fomba fijeriny fazakana izay dia mifanaraka loatra amin'ny fomba fizeriny na amin'ny fitantanana ny firenena na ny fiahinana ny faritra na ny mikasika ireo cadre avy any amin'ny faritra reny. Azadiny fa na sy dia niteny aza ohatra ny faritra hafa Fianaratsoa tamin'ireny zavatra nitranga teto amin'ny firenena reny, tamin'ny nanalana ny président de l'Assemblée nationale reny, tamin'ny fomba nanalana ny PDS tamin'ny Fianaratsoa reny, na inona zavatra lazaina mana ny eritreriny ihany ny cadre Fianaratsoa adiazoko lazaindreo sy faly amin'ireny fomba ampanao reny ary mitaky amin'ny fomba fazakana mahefa mba hisiana fifanazana sy fomba mendrika ny fiatrena ny raharam-pirenena. Tsy voatery hitovy hevitra sika, tsy voatery hoe mahafapo ny ataon'ny rana sy ranona fa misy fomba mitany républicaine, misy fomba fitantanana fazakana izay tokony arahana mba hisiana fanazana zavatra atao fa sy atao potolo sy manahirana ohatran'ireny. Anisan'ny motsim-pihainy manam-pahaizana avy amin'ny Fianaratsoa tao anatin'ny fivoriana ny toto-saina ny herinandro lasa teo ny tokony hijeren'ny tompony andraikitra ny lafin'ny fahandriam-pahalemana ao an-tampon-tanàna ny Fianaratsoa izay lasa mahazo vahana amin'izao fotoana izao.